misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity mamerina ny fiarabana manokana ho anao izay samy amin'izao manaraka n'izao fandaran'izao ireny tipo tokoa ianao mba hitomba ara-panahy ary indrindra ny verenanao indray ao ambalany. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika. Tompoandriamanitra eo misaotra anao manokana izahay noho ny amin'izaka ny zanakao izay manaiky hiaino anao amin'ity fotoana manokana ity. Mamela ny elokay mamindrafo aminay ianao fa tsy mendrika anao izahay betsaka ny zavatra efa vitanay tsy araka ny sitraponao ary mahamenatra tokoa kanefa tompo meteza ianao andrakotra any amin'ny fahasoavanao ka andray ny teninao izahay dia aoka tompo ny fitiavanao hanenika anay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe manana ny toe-tsain'i Kristy. Iankinan'ny diantsika amin'ny maha-kristianina antsika ny fananana ny sain'i Kristy. Tsara kokoa an'izao tontolo izao raha maro ny kristianina maneho marina ny sain'i Kristy eo amin'ny fietsiny sy ny fisainany. Ny mamela zavatra anankiray hitranga dia manaiky an'izany iseho na tsy manaka anazy hitranga. Mitaky safidy izany, tsy maintsy misafidy isika. Amela an'Andriamanitra anao an'izay tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika. Mitarika antsika amin'ny lala marina Andriamanitra ary tsy maintsy mangataka aminy isika mba hanome antsika hery hanarahana an'izany. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra isika isaky ny indray mandingana. Tao am-ponja izay tsy nahafahany nivezivezy na nanao an'izay ity no nanoratan'i Paoly ny taratasy no an'ny Filipianina. Raha nisy olona nananjoy taraina dia Paoly izay gadran'ny Romanina. Ny taratasiny anefa dia manasongadina ny mahazava-dehibe ny fifaliana na dia amin'ny toe-javatra sarotra indrindra azy izay mitaky safidy indray izany. Ny toetra ho matanjaka ny finoan'i Paoly ny fitondran'Andriamanitra na dia teo aza ny toe-javatra mahakivy indrindra ny ainany. Nisy fifandirana teo amin'ireo membra sasany tao amin'ny fiangonana tany Filipy. Azonao an-tsaina angamba izany satria efa hitanao teo amin'ny fiangonanao na ny université misy anao koa aza. Mampirisika azy ireo Paoly mba iray saina, mba iray fitiavana, mba iray fo ary iray hevitra. Raha tsy samy mandray ny sain'i Kristy isika tsirairay dia tsy hanana firaisan-tsaina, tsy ho tanteraka io firaisana io raha tsy esorintsika ny fitiavan-tena sy ny avonavona ka mihevitra mampanetretena ny hafa ho ambony noho ny tenantsika isika. Ny atao hoe manana ny sain'i Kristy dia manana toe-tsaina tahaka ny azy ary mifandray amin'ny hafa tahaka ny fandraisany tamin'ny hafa. Nataon'i Kristy ho ohatra ho antsika ny tenany, nahafohy ny vonahany izy ary nidina teto amin'ny tontolo izay mitsoka anatin'ny fahotany ity. Tonga olombelona ny aina toy ny mpanompo ary maty toy ny mpanao ratsy voahelika teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no ohatra faratampony amin'ny fitiavana sy ny fanetretena
manana modely tonga lafatry isika ao aminy ankehitriny ny anjarantsika dia ny manana ny toe-tsaina manetsy tena tahaka ny Kristy ary ny mifampitondra ampitiavana sy fanajana mihevitra ny tsirairay ho sarobidy araka ny fijerin'Andriamanitra antsika. Izany tokoa no tian'Andriamanitra anao. Eny fa na dia amin'izao fahotanao izao aza dia tsarovy fa mandray ianao ampitiavana izy. Iriny tokoa ny ananantsika fomangoraka andehanantsika amin'ny mpanetsetena ary ihany koa ny izarantsika an'izany amin'ny hafa ihany koa. Amen. Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao any amin'izany afatra sarobidy nomenao anay izany. Mangataka aminao izahay dia ny ambolenao anatinay fo vaovao hanananay ny toe-tsaina tahaka anao ary tiana indrindra ray eo mba ianao mihitsy ny toetra ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.